Ny vaovao farany mahakasika an'ilay rivodoza EMNATI zany zao efa tavoaka an-dranomasina ny ivon'ilay rivodoza tamin'ny 7 alina sy sasany teo zany ny nivoahan'ny tany an-dranomasina. Tempête tropicale modérée izy tamin'izay nivoaka zay ary ny rivotra zany miaraka aminy amin'izay fotoan'izay dia 580 kilometatra isan'ora zany hoe tsy niova mihitsy zany izy mandrapivoakany tany an-dranomasina tany amin'ny distriktan'ny Ampani moa zany no nivoahany. Raha ny tafiotra ao anatin'izay dia mbola misy hatrany amin'ny 70 kilometatra isan'ora mikisaka manao indiany amiana atsimo andrefana hatrany aloha izy zany atao anatin'ny 420 ora ny 12 ora ho avy zany fa eo amin'ny 420 kilometatra isan'ora eo ny afainganam-pandehany ao anatin'izay. Koa satria efa any an-dranomasina ny ivon'ilay rivodoza dia miova zany ny filazana loza foana avokoa ny filazana rehetra zany fa mivadika ho miloko manga kosa zay ho an'ny faritra atsinanana anosy androy iorombe ary ny any atsimandreo zany hoe mbola mila mailo hatrany zany ny vahoaka ao anatin'izay. Izay ny vaovao azo apitaina amin'izao alina izao raha pisy maraina indray zany vao resaka mahakasika an'ity rivodoza ity tsika.